mbola ho ampitombona aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana ombo ampiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy mpamonjy atsika. Amen. Andeha ny Timoty voalohany toko faharoa ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito no ivelatra eo ambanomasontsika fa io no akatsika afatra amin'ny tia alahady. Ity Timoty voalohany toko faharoa ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Raha nahary izao tontolo izao ry havan'Andriamanitra dia manana tanjona mazava ny amin'izao tontolo izao. Andriamanitra pahary tsy namela ny voary ny andeha amin'izao fotsiny na amelona ny tenany ihany fotsiny, na ary izy mba anana fifandraisany amin'ny mandrakariva ny voariny. Ary ny olombelona ry havana no ivony izany faharian'Andriamanitra izany na ny faratampony izany faharian'Andriamanitra izany, satria ny olombelona no nitendren'Andriamanitra iaya ikarakara izany hoe anjaka amin'izany voary manontolo izany. Porofony izany nametrahan'ny olombelona tao amin'ny saedena na ny zaridaina ny Edena araka ny Genesis toko faharoa ka ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Zaridaina ry havana no mahalaza azy kokoa satria ny zaridaina dia ny mifefy izany hoe natokana iainan'olombelona. Izany dia maneho fa mikarakara antsika tokoa Andriamanitra, manavaka antsika ary mametraka antsika amin'ny toerana izay afaka hivelomantsika, izay fivelomana miankina tanteraka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay mpanome aina sady loharanon-aina. Nohariana tahaka ny endrik'Andriamanitra isika olombelona ry havana araka ny Genesis toko voalohany andimy fahaenina amby roapolo. Izany dia ny hoe anjaka sy karakara mivoarin'Andriamanitra ary nohariana anana safidy. Izany dikany hoe nohariana tahaka ny endrik'Andriamanitra isika, nohariana anjaka ikarakara mivoarin'Andriamanitra ary indrindra nohariana anan-tsafidy. Tsy nahary olona voageja araka izany Andriamanitra ry havana, na nahary olona voatery fa nahary olona kosa anana safidy malalaka eo amin'ny fiainany manontolo. Izany ry havana no antony nametrahan'Andriamanitra ny azonaina sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay ty farany izay azo mitondra fahafatesana ka noraran'Andriamanitra tsy hinanana araka ny tenin'Andriamanitra. Ny tian'Andriamanitra iainan'ny olombelona araka izany dia tiany isika olombelona hatoky azy pahary, tiany isika olombelona hatoky ny fitantanany sy ny fiarovany, ary tiany isika olombelona ametraka ny fiainantsika eo ambany izany fitarian'Andriamanitra izany. Tsy izany nefa ry havana no tanterahan'olombelona, fa nolaviny izany fiahian'Andriamanitra izany, nolaviny izany hoe Andriamanitra mikarakara azy izany fa aleony ny safidy, ny hoe afaka misafidy ny tsara sy ny ratsy izy ka ny hinanany ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy satria te hitovy amin'Andriamanitra izy. Izany ry havana no atao hoe fahotana, ilay faniriantsika olombelona hitovy amin'Andriamanitra, ilay tsy fanekentsika olombelona ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra antsika, ny fitantanan'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe ny fikomiantsika olombelona tsy eo ambany fitarian'Andriamanitra. Tapaka araka izany ny fifandraisantsika olombelona amin'Andriamanitra. Tsy nijanona teo nefa ny tantaran'olombelona ry havana, fa Andriamanitra dia nanao hetsika mandrakariva ampiverina antsika olombelona indray aminy, ary nanao hetsika mandrakariva Andriamanitra ahatonga antsika olombelona indray anana fifandraisana amin'ny Andriamanitra. Izany hetsika ataon'Andriamanitra famerenana antsika ho anam-pifandraisana amin'Andriamanitra izany ry havana natao hoe famonjena, satria novonjena isika mba ho anana fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha miresaka izany famonjena izany isika ry havana dia nisafidy olon'Andriamanitra, nisafidy mpanompo Andriamanitra, ary indrindra nisafidy firenen'Andriamanitra dia Israely ho vavolombelon'Andriamanitra anambara izany famonjen'Andriamanitra izany. Dia raha mijery ity epistily nosoratana ho an'ny Timoty ity isika ry havana, izay Timoty izay mpitondra fiangonana tao Efesosy, dia ny amin'ny famonjena no
ady hevitra na fampianaran-diso a ny ainan'olona tao tamin'izany. Ny hevitra manko ny olona tao, fa ny famonjena azy na ny famonjena ny olona dia ho an'olona vitsivitsy ihany fa tsy natokana ho an'olona rehetra. Ny famonjena dia natokana ho an'ny jiosy ihany fa tsy natokana ho an'ny jentilisa ihany koa. Izany fampianaran-diso izany ry havana, izany hevi-diso izany no antony nanoratan'ny apôstôly Paoly ity epistily ity ho an'ny Timoty, izay epistily miady ny amin'izany fampianaran-diso izany hoe ny famonjena dia natokana ho an'ny olona rehetra fa tsy natokana ho an'ny olona voafaritra na natokana ho an'ny olona voatokana ihany, fa isika olombelona manontolo mihitsy no hiantefany izany famonjena izany. Ka ny hafatra lehibe ry havana ny amin'izao anio izao dia ny hoe te hamonjy ny olona rehetra Jesosy, te hamonjy ny olona rehetra Jesosy ka ny voalohany dia ny hoe nisafidy ho mpanalalana ho antsika izy, nisafidy ho mpanalalana ho antsika Jesosy eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 19 no ahitantsika izany, eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 19 no ahitantsika izany. Aseho ny soratra masina ry havana fa i Jesosy Kristy irery ihany ny mpanalalana antsika olombelona sy Andriamanitra. Izany raha teo no mirakitra ny fanekempinoantsika izay endrika fanekempinoana asehon'izao soratra masina izao. Inona moa ry havana no atao hoe mpanalalana? Ny mpanalalana dia mpampiavana, izany hoe raha misy ady raha misy fifandirana eo amin'ny olona roa samihafa na firenena roa samihafa dia mitoetra ny mpanalalana izay manelanelana izany fifandirana izany. Ny mpanalalana koa dia mpijery, izany hoe mijery ny marina na ny diso eo amin'ny olona roa tonta, ary ny mpanalalana dia mitoetra mandrakariva ho mpanelanelana eo amin'izany olona roa tonta izany. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy araka izany dia ny fanekeny olona ho tonga olona dia ny fanekeny ny fisafidianana ho mpampiavana ny olona rehetra tsy hakanavaka izay tafasaraka tamin'Andriamanitra ary ny ampiverenana izany olona tafasaraka izany amin'Andriamanitra izany indray amin'Andriamanitra paharentsika. Ny tampony izany fanelanelana izany ry havana, ny tampony izany hoe Andriamanitra mpanalalina izany na Jesosy Kristy mpanalalina izany dia tsy maintsy hahafatesany, tsy maintsy nanoloran'ny ainy ho famonjena ny olona rehetra. Inona ry havana no sakana tsy hahatanterahana izany fanelanelana izany? Inona no sakana tsy hahatongavana izany famonjena mahagaga izay nataon'i Jesosy Kristy izany teo amintsika? Ny voalohany dia ny tsy finoantsika. Fa maninona moa ry havana hoe ny tsy finoana no sakana ny amin'izany hoe fanolorana izany famonjena izany? Ny zavatra hita na ny re dia tsy mahatoky isika olombelona fa tena Jesosy marina ny mpanalalina antsika. Tsy mahatoky isika olombelona fa tena Jesosy marina ny tena mpamonjy antsika, afaka manafaka antsika ny amin'ny endrim-pahotana rehetra. Ary izany tsy fahatokiana izany na ny fiheverana zavatra fa mety havonjy antsika fa Jesosy izany no atao hoe sampy. Ny fiheverantsika fa misy hery hafa, misy fomba hafa afaka mamonjy antsika, afaka ianteherantsika, zany no atao hoe sampy. Ary izany miteraka fisalasalana pahazo antsika olombelona ka hahatonga antsika tsy hahafantatra ny tena fahamarinana, hahatonga antsika tsy hahafantatra fa Jesosy Kristy no tena mpanalalina antsika. Ny fahamarinana dia ny fahafantarana fa Jesosy Kristy ihany no mpanalalana mitondra ny famonjena antsika. Ny jiosy ry havana dia ny hevitra fa ny lalàna na i Mosesy no mpanelanelana azy amin'Andriamanitra, ary efa manangana vondrana na sekta mivoy azy izany mihitsy ny fiangonana tao Efesosy. Ny lalàna no nianteherany hoe ahavonjy azy ampifandray azy indray amin'Andriamanitra. Ary isika malagasy koa dia nieritreritra isika tamin'ny fomba fisainantsika fa lavitra antsika tokoa io Andriamanitra io, ary tsy misy ifandraisantsika ny amin'io Zanahary io ka tsy maintsy nampiasa fomba maro isika ifaneraserana na ho mpanelanelana antsika amin'io Zanahary io. Dia tonga teo ny fisainana hoe ny razana no mpanelanelana antsika amin'io Zanahary io, na koa ny ody na ny mpanandro no nitoetra ho mpanelanelana tamintsika tamin'io
Zanahary izay heverintsika fa lavitra io. So ihany fa tonga teto amin'ity niositsika ity ry havana ny filazantsara efa 200 taona mahery izay. Ny filazantsara izay manambarantsika fa io Andriamanitra io dia tiantsika. Io Andriamanitra io dia tsy lavitra antsika fa nanakaiky antsika tamin'ny alalan'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy olona tahaka antsika, ampihavana antsika indray amin'izy Andriamanitra ary ampiombona antsika indray amin'izy Andriamanitra. Tsy lavitra antsika tokoa Andriamanitra ry havana fa isika no manalavitra azy. Tiantsika rehetra Andriamanitra fa isika no misafidy ny tsy ho tia azy. Esory ry havana ny toe-tsaina mihevitra fa ho antsika kristianina ihany ny famonjena, fa ny olona tsy mahafantatra n'Andriamanitra na ny jentilisa dia fanamelohana no miandry azy. Ny afo be ry havana na ny fanandevozana na ny fangirifiriana mandrakizay dia tsy natokana ho antsika olombelona velively, tsy natokana ho antsika olombelona na ho antsika kristianina na ho an'ireo olona avantsika izay mahatsiaro tena fa lavitra an'Andriamanitra, fa natokana kosa ho an'ny devoly izay mamitaka mitarika antsika hisafidy ny faharatsiana sy ny fatsy fahatsarana ao amin'Andriamanitra. Naniraka an' Jesosy Kristy ry havan'Andriamanitra mba hahatonga antsika hiangona ao amin'i Jesosy, mba hahatonga antsika hananantsika fiainana ao amin'i Jesosy ary mba hahatonga antsika hanana fifandraisana indray amin'Andriamanitra mpahary antsika. Andeha isika ry havana hitory izany famonjena izany, fa ny olona lavitra n'Andriamanitra izay mihevitra ny tena no lavitra n'Andriamanitra dia tsy lavitra n'Andriamanitra intsony noho ny amin'i Jesosy Kristy, ka na dia mpanota ary na dia mpiodina na dia nanary an'Andriamanitra ary dia efa tonga Jesosy Kristy ampihavana antsika amin'Andriamanitra indray. Miantso azy ireny ho ao aminy tokoa Andriamanitra, miantso azy ireny hibebaka hanova famindra hiova amin'Andriamanitra, hiova Andriamanitra, ka na ny sampy na ny endrika sampy maro samihafa no ianteherany teo aloha dia miantso Andriamanitra ny mba hianteherany hitokiny ny amin'izany Andriamanitra mpahary azy izany. Ka raha nitoka ohatra na ny filalaovan-drasy no nahitany fifaliana, nitokiany ny noany fahitany fitsaharana dia andeha lazaintsika fa Jesosy Kristy irery ihany ny tompon'ny fiadanana, izay fifaliana maharitra, izay fahatokiana maharitra. Ao amin'i Jesosy Kristy ry havana no misy ny fifaliana tena izy, fa ny ankoatran'izay dia fitaka tsy maharitra ary vao maika aza mitarika antsika na mandetika antsika any amin'ny lalina izay miafara amin'ny fahaverezana mandrakizay. Mbola fotoana ny karemy isika ry havana, fotoana hibebana izao, satria ny fotoana rehetra ato anatin'izao 40 andro iainantsika ny karemy izao dia fotoana tokony hiverenako izao sy anao amin'Andriamanitra, fotoana tokony hitoritsika an' Jesosy Kristy ho an'ireo olona mahatsiaro fa lavitra an'Andriamanitra. Ka raha tsy mbola nitory an' Jesosy ary izao sy anao dia andeha ry anao ezaka hanambara izany vaovao mahafaly izany ho an'ny olona rehetra tsy mbola miaina izany. Izara ny soa sy ny mamy isika dia Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga olona nandresy ny fahafatesana ka afaka mandresy ny endrika fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Tsy any amin'ny tontolony maty no misy azy fa ny tontolony velona, satria Jesosy velona izy. Kotario ary ry havana ny mpiara-belona aminao izay milomana ao anatin'izany faharatsiana izany, ambara ho aminy fa Jesosy Kristy ihany no mpanalalana, Jesosy Kristy ihany no mpanelanelana, izy ihany no afaka manala antsika amin'ny endrika fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainantsika, izy ihany no afaka manafaka antsika amin'ny fangejana rehetra, izay fangejana tsy ahitantsika ny tena fiainana, izay fiainana ao amin'Andriamanitra irery ihany. Fa mba hatateraka izany koa ry havana, izany famonjena tolotry Jesosy Kristy izany, izany fanelanelanana tolotry Jesosy Kristy izany famonjena ny olona rehetra, dia ny faharoa dia hoe entom-bavaka ny olona rehetra. Ho toy izany fanelanelanana ataon'i Jesosy Kristy izany ry havana eo amin'ny faharoa dia hoe entom-bavaka ny olona rehetra. Eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 4
ny ahitantsika izany. Fitondranam-bavaka ry havana dia asa sy adidy ataon'ny olombovonjy rehetra. Isika rehetra izany rehefa novonjain'i Jesosy Kristy dia manana didy isika hitondram-bavaka ireny olona izay mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra ireny. Satria ny toyan'ny fitoriana rehetra ataontsika dia tolonam-bavaka. Tsy ny namana akaiky ihany ry havana na izay tiantsika ihany no tokony hoentintsika am-bavaka, fa ireo tsy tiantsika koa na ireo manenjika antsika ihany koa. Tsy mora ry havana ny fandraisana ny tenin'ny Paoly amin'izao epistily izao, satria ny olona rehetra no tia ny entina am-bavaka, izany hoe ny olona rehetra no tokony hifonantsika, angatantsika fifonana amin'Andriamanitra, hisorantsika an'Andriamanitra, na dia manenjika antsika manao ratsy atsika izy ireny. Ny teny Paoly apôstôly eto ny amin'ny mpanjaka izay Kaisara no fiteny azy izay nitondra ny empira romanina tamin'izany fotoana izany sy ireo mpanapaka rehetra. Ny ambaran'ny mpandinika ry havana, ny mpanjaka tiany apôstôly Paoly ambara eto dia milaza ilay mpanjaka nanenjika ny fivavahana kristianina, ary ilay mpanjaka nanagadra azy tany Roma dia tsy iza izany fa i Néron. Io mpanjaka io ry havana dia nanao abibiana tokoa tamin'ny kristianina, satria nenjehany mafy ny kristianina, satria ny kristianina no iapangano fa nandoro izany tanàna ny Roma izany tany amin'ny taona 480 tany ho any izay nisy trano enjana tokoa tany amin'ny tany Roma izany. Dia nefa ao anatin'izany ry havana nisy ny fanenjehana mamaivay natao tamin'ny kristianina, fa ao anatin'izany kosa i apôstôly Paoly dia miteny amin'ny Timoty izay zanany ara-panay hoe ento am-bavaka ireny mpanjaka ireny, na dia mampitondra fangirifiriana ho an'ny kristianina ary, dia niteny izy hoe eto am-bavaka ireny mpanapaka sy mpitondra fanjakana ireny. Ao anatin'izany ry havana dia mariky ny fijoroana vavolombelona ny fitondranam-bavaka ny fahavalo, fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra izany voalohany indrindra, satria tian'Andriamanitra ireny olona manenjika ny mpanompony ireny na dia manenjika ary. Tsy mampiala ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona izany, fa ny fitondranam-bavaka ho azy ireny kosa dia manala ny fankahalana ty anatintsika, manala ny fieritreretana fikomiana sy ady izay tsy ahitam-pilaminana eo amin'ny fiainantsika, satria ny fankahalana ao anatintsika ho an'ireny olona manenjika antsika ireny dia mety hiteraka fikomiana, mety hiteraka ady izay tsy mahatonga filaminana eo amin'ny fiainantsika. Tsy mora tokoa ry havana izany hoe mitondram-bavaka ireo olona mankahala antsika izany. Tsy mora n'izany hoe miantso famelan-keloka ho an'ny olona mpampijaly antsika izany, kanefa ny soratra masina ry havana dia mitarika ny fosiny saintsika tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy hoe na dia teo amin'ny hazo fijaliana ary izy dia mbola nivavaka ho an'ireo olona nampahory azy, nivavaka ho an'ireo olona mampijaly ary manombo azy ary ho an'ny olona mamono azy mihitsy. Ezaka no ataontsika ry havana, fanazara-tena no ataontsika ny amin'izany fitondranam-bavaka ho an'ny olona manenjika antsika izany. Tsy mora izany, ary amin'ny maha-olombelona antsika dia tena sarotra izany. Misarika sy mampianatra antsika nefa ny soratra masina hoe ento am-bavaka ireo mpanenjika antsika noho ny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ento am-bavaka ireo mankahala antsika, ireo manisy ratsy antsika, fa mitondra fiadanam-po antsika izany, mitondra manala ireo enta-mavesatra izay manavesatra amin'ny fontsika, izay mitarika ny areti-po mahazo antsika izany. Ny fanatanterantsika izany koa ry havana dia fanehoantsika fa marina izay Andriamanitra inoantsika, marina io Andriamanitra itokiantsika io, ary tsy ny fankahalana na ny fanenjehana no manakana antsika, tsy ahita fifaliana, tsy ahita fiadanana ny amin'izany fanaranan'Andriamanitra izany. Isika kristianina ihany ry havana no afaka mifaly, afaka mahita fifaliana ao anatin'izany fanenjehana izany. Isika lazain'i Jesosy Kristy eo amin'ny Mateo 5 hoe sambatra, satria ny fifaliantsika
ny fiadanantsika dia tsy miankina velively amin'ny zavatra hita amin'ny masontsika na ny zavatra iainantsika, fa Jesosy Kristy ilay tonga nofo izay monina ao anatintsika, izany no ankina ny fiadanantsika. Ka na mandalo atsarotra ary isika, na mandalo fanenjehana mamaivay ary isika, dia afaka mifaly mandrakariva ary afaka mijoro vavolombelona mandrakariva ny amin'izany fanarahana ny tompo izany. Isika no tarian'Andriamanitra hivavaka, angataka amin'Andriamanitra fifonana ho an'ireo olona manenjika antsika ireny. Isika no tarian'Andriamanitra hitondram-bavaka hirary sosiny tsara ho an'ireny fahavalo izay mampahory antsika ireny. Asa fitoriana filazantsara izany ry havana, ary izany hetsika ataontsika izany no hijerentsika hoe tena mpanaraka an' Jesosy marina iny olona iny, tena kristianina marina iny olona iny. Ary ny sampanasa fitoriana ny filazantsara eto amin'ny fiangonantsika dia maneho izany ry havana, fa isika ao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, izay vanim-potoana ahitana ny faharatsiana maro samihafa, izay vanim-potoana fahatanteran'ilay araka ny voalaza ao amin'ny Timoty 2:7-8 hoe any am-parany dia isy ny olona ho tia vola, ho tia tena, mpandoka tena, miavonavona miteny ratsy, tsy manora isireny sy maro samihafa, dia miaina izany vanim-potoana izany isika ry havana. Fa inona no tokony ataontsika ao anatin'izany vanim-potoana izany? Andeha re isika hitory fiainana ho an'ny olona rehetra, andeha re isika hijoro vavolombelona, fa efa tonga Jesosy Kristy mpanalalina izao tontolo izao, ary andeha isika hitory an'io Jesosy Kristy izay mitondra fiainana io ary manafaka antsika mitondra famonjena eo amin'ny fiainantsika manontolo. Tsy mora izany fitoriana ny filazantsara izany, tsy mora izany fitariana ny olona izay atomboka ao amin'ny ankohonanao izany, eo amin'ny fianakavianao, eo amin'ny manodidina anao ary eo amin'ny firenenao. Tsy mora izany, fa nde ny soratra masina no akatsika heriny amin'izany hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Torio ny filazantsara, torio Jesosy Kristy na ho ao anaty fanenjehana mafy aza, torio Jesosy Kristy fa sarobidy ny asa famonjena, ny fanelanelana nataony teo amintsika. Torio fanafana ary torio fibebahana mandritra sy ahoriana izao karemy izao, satria ny olona rehetra dia tian'Andriamanitra iaina izany famonjena izany. Ny olona rehetra dia tian'Andriamanitra anana izany fiainam-piadanana izany, ary ny olona rehetra dia tian'Andriamanitra iaina fiainana fa tsy sanatria ho any amin'ny elo izay toerana misy ny fahaverezana mandrakizay, izay toerana tsy natokana ho antsika olombelona fa natokana ho an'ny devoly sy Satana sy ny miaramilany rehetra. Fa ny tokony hibebahana tokoa ngery havana dia tsy ny ratsy izay vitantsika ihany, fa ny tsara izay tsy nataontsika ihany koa. Ny tokony hibebahana dia tsy ny ratsy izay vitantsika ihany, fa ny tsara izay tsy nataontsika ihany koa. Tsy nahatory an'i Jesosy ianao hibebao izany, satria zavatra tsara ny tsy vitanao. Fa amin'izao anio izao kosa mitarika anao ny soratra masina hoe torio fa mpanelanelana ny tompo, torio fa mitondra fiainana ho anao izy, torio fa mitondra fanafahana ho anao izy eo amin'ny fiainanao manontolo. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ry havana ny voninahitra, fa ny fiadanany, ny famonjeny, ny fanasitranany dia ho amintsika tsirairay avy, ary ahefa be mandrakariva isika ny amin'izany fitoriana ny filazantsara izany. Amen.